andraisantsika ny fifadikanina ihany koa rehefa mifady anytsika dia mampanetry ny nofontsika mampanetry ny nofontsika amin'izay mety fahatsapahny nofo rehetra atao anatsika. Mety nona io, mety mila zavatra mahafaly azy io nefa mety tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Mety misy filana be dehibe, mety te hisakafo io, te hisotro zavatra io nefa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nofo no mitondra anao amin'izay toerana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia nefa ao anatin'ny fifadikanina dia mampietry ny nofontsika. Zay mampietry ny nofo, rehefa mampietry ny nofontsika dia mamevana ny fanahy, mamevana ny fanahy. Dia zay no ifandraisan'le hoe ny etaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra. Tsy hoe akory hoe fifadikanina zao fa ny fifandraisan'izay dia le hoe fifadikanina fanetrehanao ny nofonao, tsy ny henonao ny fahatsapahny nofonao, tsy ny henonao ny filany nofonao, fa ny amin'ny anomezanao vahana ny fanahinao mba ho amin'Andriamanitra ny fiombonanao sy ny fifantohanao. Dia zay ny fandraisan'izay. Dia ozy izy dia samy tonga fifaliana sy firavoravoana rehefa miditra amin'izay lalana zay tsika amin'ny fanomezana vahana ny fanahy, dia miditra ao amin'izay tontolo ny fifaliana sy firavoravoana ary fotoana mahafinaritra. Zany hoe rehefa mampietry ny nofo ianao ka miditra amin'izay tontolo ara-panahy zay, afaka hitahirizanao sy hiainanao ny fifaliana. Dia zay ny teny hoe mifalia mandrakariva dia ahoana? Zany hoe manomeza vahana ny fiainam-panahy mihoatra noho ny fiainan'ny nofo. Amen. Amen. Kotiavany fahamarinana sy ny fiadanana zany dia fiainam-panahy ary vokatry ny fanahy fahamarinana sy fiadanana. Tsy vokatry ny filany nofo zany fa vokatry ny fanahy zay napetraka Andriamanitra ao anatsika. Mila tiatsika ny andeha ato anatsika averiko indray. Misy ny finiavana rehefa mandray ny tenitsika, misy ny finiavana ary manosika ny safiditsika zay ilay ao amin'ny aina, ary mahatonga atsika ho amin'ilay fanatanterahana. Tsy mijanona fotsiny hoe hoay tokony hanao an'izao dia mijanona amin'izay ohatrany tsy manao ihany, faniriana tsy tanteraka dia ohatrany tsy misy ihany. Efa tsara aloha ny misy faniriana fa hoentinao amin'i Jesosy ary mijoro sy mandeha hatrany amin'ny fanatanterahana araka ny sitrapon'Andriamanitra. Amen. Dia miverina amin'izay tsika minao fa mazava misokatra ny sainao amaky ny salamo ary amelona an'izay etaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra zay ato anatintsika. Salamo 3:20 andininy voalohany akatra amin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, Andriamanitra ianao, mitady anao fatratra, mangetaetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano. Toy izany no nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Fa tsara no ny aina ny famindramponao, ny molotro hideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Toy ny vokitsoka sy tavo no avokisan'ny fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no hideran'ny vavako anao. Raha mahatsiaro anao eo am-pandriako aho dia mieritreritra anao amin'ny fiambenana alina, fa efa namonjy ahy ianao. Ary ao ambanin'ny aliko ny elatrao no iobiko, mifikitra amiko ny fanahiko, manohana ny tananao akavanana. Amen. Akopiny masinao dia aoka hivavaka ianao ahita ny fahatsaran'Andriamanitra, aoka hitomba ao anatinao, aoka ho tsapanao ny etaeta ny fanahinao maniry an'Andriamanitra. Ny etaetanao iombona sy hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra, mba amokatra tokoa ao anatinao ny voan'ny fahatsaran'Andriamanitra rehefa nandray an'i Jesosy ianao. Ireo vokatry ny fanahy, ireo toe-panahy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy endretiko ny fahatsaranao. Tsisy afa-tsy ianao tokoa ilay Andriamanitra zay, ilay izy hatrizay ka ho mandrakizay. Androan'izay Tompo dia mamelatra sy maneho ny etaetanay ao aminao.
mba ho marina tokoa fa hovokisanao zay araky ny teninao fa zay nona sy mangetahitanao hovokisana vokiny zavatra mihoatra nohony zay mety sakafo tsapany nofo fa ny amin'ny fahalalana sy ny fahamarinana feno avy aminao tompo de iombona bebe kokoa aminao de iroso hitombo amin'ny fitiavana anao lay Andriamanitra ianteranay sy ankinanay mangetahetanao ny fanahinay ary maniry anao ny nofinay mba ho ilay zaka anao tokoa hatanteraka ny sitraponao ety amin'ity fiainany ty ety amin'ity tany ty izay ambaranao fa eny amin'izao tontolo zao misy faorina fa tsarovy fa zany efa nandresy zany ary raha tsy miombona aminao sy miaraka aminao zay ao anatin'izany de mety doby ihany fa androany zay tompo de manaiky sy manokatra ny momba anay rehetra ihany indray hitombo etaeta hatrany zay hitombo fitiavana hatrany zay ary hitombo fatahorana anao mandraka rivo zay ainay loatra fa ny fanahinao masina izay efa ato anatinay no manampy anay ny mampahery anay ny mampatsiahy zay teny fiainana zay efa nyrenesinay ka afaka hoentinay mamakivaky ny fiainana sy ny tontolo andronay sy ny amin'ny fotoana rehetra zay omenao tsara noho ny aina ny famindraponao tompo ka tonga tokoa zay idera anome voninahitra anao satria tsisy afa-tsy anao lay Andriamanitra zay nanome any zanako lahy tokanao famonjena anay tsy misy olo-kafa na Andriamanitra hafa na zavatra afaka miantoka ny famonjena eo amin'ny fiainana mandrakizay fa ianao irery any lay tokana lay be fitiavana lay Andriamanitra velona mandrakizay tsisy afa-tsy ianao ihany Jesosy Kristy tompo no lalana ho amin'izany famonjena zany ny makasitraka tompo satria mihevitra ny fiainanay mandraka ariva ianao amin'ny fotoana rehetra de anjaranay kosa mamerina sy maneho an'izany fitiavanay anao zany manaiky zay tompo manaiky zay nitarianao manaiky zay no tantananao ary manaiky tokoa zay no amboarinao mba ho ilay fanakavovoatra vonina ho amin'ny asa tsara rehetra de rainay mandrakizay ninaranao tompo amin'ny anaran Jesosy Kristy velona sy masina ary malakira avy any Nazareta amen halleloja manery ndotsika ivavaka ary isotra an'Andriamanitra ny amin'ireo vokatra maro zay no iraisantsika fo tsy hoe akory tsy tany ianao de tsisy ifandraisany mihitsy ny fiainanao sy ny fitorinan'ny filazantsara zay natao faokotsika iray fo isotra an'Andriamanitra ny amin'ireo vokatra zay tanteraka sy ny tranga tamina nehoan'Andriamanitra ny voninahiny tany amin'iny faritra iny tao ny olona verikindray nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra nandray an' Jesosy Kristy tompo ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana ary teo ihany koa nikasika maro zay nataony teo amin'ny fiainan'ny olona fivampiainana fanasitranana fitsarana fedanana zany rehetra zany de nasehon'Andriamanitra noho ny amin'ny fitiavany asanaton'ny vavaka fisaoranao iraisantsika fo tanteraka ho amin'ny fahatanterahany zavatra rehetra sy indrindra noho ny amin'ny fidiran'Andriamanitra antsehatra sy nanehon'ny voninahiny tany atsirabe raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ndreto zay tompo miara-paly miara-manaiky ihany koa miaraka miombompo misaotra noho ny amin'ny fahatsaranao sy ny famindram-ponao tanteraka tokoa tompo fa minao fa efa tao anatin'ny fonao sy ny programa efa voafaritra miloha ny amin'ny fanafahana ny amin'ny toerana atsirabe iny misaotranao zay tompo ary ny amin'ny reo olona maro zay voavonjy ary noho ny amin'ny nanehonao ny tananao mahery teo amin'ny fiainan'izy ireny ny amin'ny fanasitranana ny amin'ny fanafahana ny amin'ny fiovampiainana ny amin'ny fampijoroana indray ny amin'ny nahafantaran'ny olona ny fahatsaranao sy indrindra ny fitiavanao ary ny famonjena velona tao aminao tompo mivavaka zay ho an'ireny olona reny ihany koa mba ho voatahiry tokoa ny fanoloran-tenany mba ho voatahiry tokoa ny fanasitranany tsy hiembotra izy fa androso hitombo ka anana ny etaeta mpana aniry amin'ny fiombonana aminao hatrany voatahiry izy mandra-piavinao eny amin'ny raha lanitra tompo ary ianao no iaro sy hitahany tsirairay avy amin'ny anara mairin'i Jesosy Kristy velona sy masina ary malakira avy any Nazareta alleluia alleluia amen mazaho toerana kely alleluia
tsara Andriamanitra. Alleluia. Ny sekoly dia manitsy atsika mba handeha ao anatin'izay volonté an'Andriamanitra, volonté parfaite nany hoe ny sitrapon'Andriamanitra mba ho tanteraka amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ny fotoana omeny sy ny andro omeny dia afaka ampy hanovan'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha ohatra tsika ka manokatra tokoa sy vonona ho amin'izay fiovana sy fanantonantsika an'Andriamanitra izay. Ny olana matetika mety hoe tsy hitantsika maso Andriamanitra. Lasa ohatra ny hoe miaintsika mamakivaky ny tontolo andro dia varimbariana amin'izay zavatra misy eny. Fa mila mahatsapa ary mila mametraka ao anaty tsika mandraka hariva an'izay fiarahana sy fiombonana amin'Andriamanitra izay amin'ny andro anankiray. Mitandrina ny fitondran-tena, mitandrina ny hainao manjery, mitandrina ny fanambaran'ny teny, ny fanambaran'ny vavanao, mitandrina ny toe-ponao. Zany rehetra zany dia tokony ao anatin'ny inona moa zany? Ao anatin'ny listin'ny ireo teboka izay tsy maintsy ho arahanao, teboka izay tsy maintsy ho arahanao rehefa miatrika andro anankiray ianao. Tsy hanao tahaka ny arona hoe voatendrin'Andriamanitra. Voatendrin'Andriamanitra rehefa niakatra tany tendrombohitra Mosesy rehefa natsoan'Andriamanitra. Dia izay no navoany arona rehefa tonga taty fa ohatran'ny elaela tany Mosesy dia rehefa nirabirabin'ny zanak'Israely noho n'le fiainona ny teniny maro, noho ny fiheverana ny teniny maro, dia lasa tsy nihevitra sy tsy nitandrina an'izay teboka vitsivitsy izay teo aminy hoe iza moa no Andriamanitra tompoko, iza no Andriamanitra tokony ho arahako, iza no Andriamanitra tokony hatahorako, ary inona ny fahamarinana tokony hijoroako. Dia inona ny ataony arona rehefa rabirabiany zanak'Israely? Ndao zay aiza Mosesy tsy hitako hatramin'izao hoe mety misy feo be dehibe koa eny amin'ny fiainana eny, aiza zay ianao hoe ahoana hatramin'izao mbola zao hoe jereo ty ianao mbola zao sy ny sisa. Nefa raisy fa ireny afaka no avadintsika ho zezika hoy ny teny, ho zezika hoy ny teny ahafahantsika mandroso eo amin'ny fiainam-panahintsika, anehoantsika ny vokatry ny fanahy. Tsy ho tonga tezitra manoloana an'izay zavatra misy fa fandrabirabiana misy, fa zay le teboka vitsivitsy tokony ho heverinao rehefa miatrika ny tontolo andro ianao mba ahafahanao tokoa mifantoka sy mibanjina an'Andriamanitra eo amin'ny tontolo andro anankiray. Dia zay navoany arona satria lasa tonga nanamboatra Andriamanitra hafa ho hita maso arona. Hoe mila an'izay, zay le hoe filany nofo, zay le hoe sitrapony nofo manohitra ny sitrapony fanahy. Dia tonga nanangana Andriamanitra omby volamena arona, noho izay fiainona sy ny tsy fitandremana n'ilay teboka vitsivitsy teo amin'ny fiainan'ny olona izay. Tokony ho heverin'ny olona tsirairay avy mitandrema ny fitondran-tenany. Dia izay ny elantsika ny sekoly mba mametraka mandrakariva ary heverantsika mandrakariva n'ireo teboka, fomba fijery, ny fiainonao, ny toe-ponao, ny toe-panahinao, ny fiheveranao sy ny tokony fijoronao manoloana ny tranga misy izay hatrehana amin'ny tontolo andro rehetra. Amen. Misy tenin'Andriamanitra izay, aiza moa izy teo? Amin'ny Timoty.
tokony heveranao ny fanaova-tsoa. Efa miaratsy zao aiza moa no misy an'iny pastor. Raha isika amin'ny Timoty faharoa toko faharoa andininy faraka amby roapolo. Koa raha misy olona manadio ny tena no afaka amin'ireny dia ho fanaka ao am-boninahitra izy. Efa nao masinina ka mahasoa ny tompo voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Fa mantsira ny filan'ny tanora fanaro mezamy tady fahamarinana, finoana, fitiavana, fihavanana amin'izay miantso ny tompo amin'ny fo madio. Amen. Zany hoe miaraka amin'ilay teboka tokony ho tandremanao amin'ny fiainana sy eo amin'ny tontolo andro izay diavinao dia manana tanjona ianao. Koa raha misy olona manadio ny tenany, marina efa vitan'i Jesosy ny zavatra rehetra, noentin'ny fahalotoantsika, noentin'ny fahotantsika mba afaka atsika. Fa manana anjara lehibe ianao anadio ny tenanao amin'ny fitandremanao ny fitondran-tenanao, zay le teboka vitsivitsy tokony ho ao anatinao mandraka hariva. Raha ny any am-piasana mba hatanteraka azahoana vokatra anankiray tsy maintsy mametraka soro-dalana na hoe fitsipika, soro-dalana na fitsipika ny any amin'ny orinasa anankiray mba azahoana vokatra anankiray. Dia tahak'izay koa ianao manana fitsipika sy teboka heverina eo amin'ny fiainanao mba aneo sisehon'izay vokatra izay eo amin'ny fiainanao. Inona le vokatra afaka nisehoan'Andriamanitra amin'ny fahatsarana eo amin'ny fiainanao? Ny vokatra iainanao ny vokatry ny fanahy dia averina indray. Aza mifaly ianao fa manaiky anao ny fanahy, fa ho voasoratra any an-danitra. Manana tanjona ianao ny azonanao ny famonjena dia mila mitandrina sy mijery an'izay teboka vitsivitsy ny teneniko teo izay. Dia ato amin'ny Timoty faharoa manambara an'izay sy mampatsiahy atsika ny tokony heverantsika ny fitondran-tenantsika. Inona moa fa tsy maintsy miaina sy maneho an'izay vokatry ny fanahy izay tsika amin'ny fotoana rehetra. Tsy hoe mety hiteny ianao tena mbola tsy vita, fa zao manery anao mba amitanao sy iainanao le izy tsy vita raha tsy ao anatinao ilay etaeta ny fanahy maniry an'Andriamanitra, mba ho tanteraka tahaka an'Andriamanitra, mba iainana tahaka araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia hijorontsika amin'izay vokatry ny fanahy zay. Amen. Mino hafa ho voarakitra ao anatinao zay fiheveranao ny teboka vitsy amin'ny fiainanao zay, mba iainanao tokoa ny sitrapon'Andriamanitra mandritry ny andro, mba tsisy fotoana anankiray ianao hoe atsapa hoe way teto aho ohatrany tsy niray tamin'Andriamanitra, ohatrany tsy nihevitra ny fomba fiainako ateto fa ohatrany nandeha ho azy. Dia eny ety am-piandohany ianao vao manomboka ny andro dia mametraka an'izay fiambenana zay na zay fitsipika zay ho arahanao mandritry ny andro. Dia zay mahatonga ny hoe aza isorina saintsainy mandraka hariva ty boky ny lalany ity, saintsainy mandraka hariva ireo teboka zay tokony ho tandremanao mba hatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Amen. Andao tsika hivavaka. Tompo marina tokoa fa misy ampahany maro sy lehibe avaty amboko ny hatanteraka ny sitraponao. Raha miatrika andro anankiray dia mila mihevitra sy mitandrina ny tenako, ny fomba fijeriko, mba hatonga tokoa ny fomba fijeriko tahaka ny fijerinao, ny fomba fiainiko tahaka ny fiaininao, ny fomba fiteniko tahaka ny fiteninao, ary ny fomba fiainako tahaka ny fiainanao. Mametraka ny tenako manontolo eto am-pelatananao ary aoka ny fanahinao masina miampatsiahy mandraka hariva amin'izay andro rehetra iainako, amin'ny andro izay hiatrehako ampatsiahy ireo teboka izay tokony ho tandremako tompo, mba hatanteraka tokoa ny fiombonako eo aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tanareo, raha misy an'ilay olona manana
ohatran'ny hoe mécanicien zao ohatran'ny hoe tena tiany ny asany a ohatran'ny hoe misy ohatra anankiray zay manana mpanampy zay a de izy io tia mamboly be tia miopy be de rehefa tonga any aminy zay a de tsy manana resaka atao fa tsy fiompiana sy fambolena le zalahy io ty zao nataoko an'izao ndray za zao tsy manao insecticide chimique zany fa tonga de zao ny anaovako azy zao ny anaovako azy jereo ry zao nylay sona amboleko zao ny nanaovako azy vo miresaka amin'io zalahy io de tsisy afa-tsy zay tontolo ny andro raha miaraka amin'ny eny ianao de zay ny resany fa maninony tsika ataoko hoe en tant que christiane ataoko hoe tsika hoe mpanaradian'i Kristy maninona tsy velona ao anatintsika zany miresaka tsika miresaka an'i Kristy miresaka tsika mikasika sy manodidina amin'ny fanjakan'Andriamanitra miresaka tsika momba ny zavatr'Andriamanitra de zay raha ohatra ka raha izay tokoa ny ao anatinao zay zany ohatrany hoe fatra anankiray atantsika hoe aiza tokoa ny toerantsika mihoatra amin'ny maha-kristianina atsika fanairana kely ho atsika tsiraray avy na ho anao na ho aho ohatran'le zalahy tena hoe zay na irakakay na anao ohatrany hoe tanatsirabe anao ka na de tsy mikompony io vavana io fa de io fambolena sy fiompiana io zay ny resahanao mandritry ny disy ny hoe raha mbola eo sy miaraka aminao izy de zay nefa tsika koa maha-kristianina atsika de mijoro arak'izay afaky diteny afaky ny anambara afaky ny aneo ny fahatsaran'Andriamanitra sy zay mikasika an' Jesosy Kristy tompo amen amen okotsika hitehaka mafy be voninahitra ao an'Andriamanitra rerany andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra manaraka ihany koa mino fa nandray zavatra ianao mino fa afaka hiatrehanao ny tontolo andronao ary rehefa zatra sika miatrika an'izay amin'ny tontolo andro de zay andro mifanesy zay andro rehetra mivolana ny taona ny fiainanao manontolo de lasa mitandrina ary lasa fiainanao le izy amin'ny anaran'i Jesosy mandrosy raha lamalala tain'i Jesosy alleluia mbola faly miaraba amintsika ndraitra hatran'izao andro vaovao zao amen vaovao de mizavara vaovao zany no man'Andriamanitra anao iombona aminao Andriamanitra te hiresaka aminao Andriamanitra sy eo aminao Andriamanitra sy eo amiko Andriamanitra amin'ny zavara vaovao ndray amen tsy tahaka ny tamin'le omaly fa zavara vaovao amen zavara anankiray tsy mbola nisy isehoan'Andriamanitra aminao vaovao ndray androany amen fa zao mangataka anao ninona zavara vita sy tsy vita tany aleo miantre Andriamanitra amin'ny fomba vaovao ndray amen satria ny siny vaovao tsy afaka atao anatin'ny tovay vaovao zafady tsy afaka atao anatin'ny siny tota hozy Jesosy zany hoe zany mampahatsara ny Jesosy fa zao isaka miseho aminao izy zavara vaovao amen vavaka atsika misaora tompo ty amin'ity andro vaovao ty zay nomenao anay isitrahanay miaraka aminao tsy ao anatin'ny kajikajinay tompo fa zavaromaninao mbola tsy ary ny fanondrena zao tontolo zao misaotra amin'ny herinandro vaovao ary fantatray tompo fa matoa zay tafiditra anatin'izao herinandro vaovao zao de fantatray tompo fa noho ny fitiavanao ombany famiraponao misaotra tompo fa herinandro vaovao mbola afany miombona aminao ainonanao ndray tompo amin'ny alalan'ny teninao satria de ny teninao tamin'ny alalan'ny mpanomponao tamin'ny herinandro manao hoe ny fisehonao tsy amin'ny maso fa any amin'ny sofiny zanao de ny amin'ny teny androany tompo de faly sy ravoravo zay mbola iombona aminao ahitanao tompo amin'ny alalan'ny teny aoka anao anon sitraponao le zavara vaovao tompo zay manao anay tompo amin'ny alalan'ny teninao makasitraka Jesosy ho anao mifankasitrahana mandrakizay amen de amen mbola ity vavaka ihany tsika sotr'Andriamanitra sorana tompo araka ny vavaka vantaony teo de nian'ny ralide mirakla tany Atsirabe vita izy iny amen fantarao zava-nisy talohan'ny sabotsy zao nisy olona ny tanatin'ny tsy fahitana tsy ny tamin'ny masony misy zavatra mandehandeha natin'ny kibony misy olona ny tanatin'ny ranomaso misy olona narary tany amin'ny lamosiny tany zavatra maro samihafa ahoana fomba ahafahako ho afaka amin'izany problème zany fa tiako ny teninao efa noman'Andriamanitra zany tamin'ny ralide miracle iny amen de tiako miteninao efa hafa fiainan'le olona androany koa zao mizavara vaovao ohatrizay koa no man'Andriamanitra anao amen tsy fantatra hoe ahoana le izy fa fantatra rehefa eo Jesosy de tanteraka le izy
zany mahatonga azy ny teny manao hoe ny zavatra no avy a no anontanio a aza manontany maly ianao a avao fianatiny ho avy a ny ataony aminao. Amen. Androany andao tsika loana am'tino aty angataka amin'ny fanahy masina angatao manokana ndray fanahy masina androany efao izy fa meo liberté kokoa zay hiasa ao anatinao. Amen. Fanahy masina faly zay manana le sakaiza tsy mivadika, sakaiza tsy mandatsa, sakaiza tena sakaiza tompo malaza tena manampanay manoro anay anatin'ny tena lalana sy tena fiainana sy ny antom-pisinay fony mbola tsy ary ny fandretolo zao. Ianao le fanahy masina lay sakaiza tokony le mpitarika ao anaty lay manafieranay tompo malatsa indrindro androany fanahy masina sokafanay amin'ny fiainanay. Aoka anao fanahy masina antanteraka ny sitraponao anatinay, manjaka ao anatinay fanahy masina efa sokafanay ao anatinay milalan'ny toeranay tompo mba hitoerany seza fiandrananao ao anatinay. Mitary fanahy masina mampiasay fanahy masina masonay ny sofinay momba ny ray manontolo ny tova ny ray manontolo eny tompo hatramin'ny taovam-pananay tompo anjakao fanahy masina makasitraka tompo ho anao mifankasitrahana mandrakizay. Alleluia, amen dia amen. Misy fahavolombelona zay tany manokana zay tany Antsirabe zay anisan'ny apareziko anao. Nisy fotoana io ranabavy io tany Majunga le de miracle tany amin'ny 2011 angambany izay naniry teteraka izy mivady. Rehefa niry teteraka izy mivady natao zay fomba rehetra zay tokony zay verina hoe mety hoe ahafahana ataontsika hoe azahoana zaza. Nandehatra amin'ny klinika farany tena hoe verina tena hoe manantraikefa teto Tananarivo teto amin'ny sarany tena hoe ambony de ambony fa tena marina mahay ny mpitsabo fa tokana ny afaka manomenao Jesosy. Rehefa feno etaeta izy nitadin'Andriamanitra tamin'ny fotoana io tany Majunga tamin'ny 2011 de nomeny tompo zaza. Amen. Satria velona izy tady an'Andriamanitra. Nandeha fotoana afaka raiky amin'ny folo taona nifanena zay tany Antsirabe maly de tao ihany koa izy nanana problème anankiroa. Le etaetan'iny ihany velomina de nafan'Andriamanitra amin'ny zavatra anankiroa ny tanatin'ny areti-po anankiray faharoa mizavatra mandendeha anatin'ny kibony ihany de nafan'Andriamanitra. Tiako miteninao rehefa velona ny etaetanao hitady a Jesosy de hitanao Jesosy amin'ny etaetanao. Amen. Androany eto Andriamanitra androany. Amen. Ny fahafenony etaetantsika ny herana. Amen. Tsy fataro inona fa eto izy le tena tianao. Amen. Zavatra anankiray zay zarako aminao mitino aty zay hoe misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Amen. Isaka misy ny fanatrehan'Andriamanitra de misy zavatra diavina aminao zay, misy zavatra diaviny amiko zay. Amen. Ozy ny teny Jesosy ao amin'ny bokin'ny Jaona toko 5:10. Jaona toko 5:10. Andihy faraka amin'ny folo. Ozy izy teny Jesosy manao hoe zany zavatra zany de efa nolazaiko taminareo mba ho aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalinareo. Tena somary tsongana io teny Jesosy io mba ho aminareo ny fifaliako hoe misy zavatra andrasan'i Jesosy aminao ampifaly azy. Amen. Nambarany amintsika fiteny fahentsika le izy efa somary averina kely misy zavatra te hifaly aminao Jesosy ohatra nanao zay io hoe misy zavatra raha mba azoko zao tonga de hita ho azy mifaravazanako na tsy ampimezina ary rehefa ataontsika hoe azoko le zavatra le andrasako amin'ny andrasako. Ohatra zay koa Jesosy isaka n'Andriamanitra isaka miseho aminao de misy zavatra andrasany aminao. Zavatra anankiray tokony zay niaraka ny tenin'ny pasteur aza teo zany hoe ianao zany rehefa tonga eo f'Andriamanitra zany hoe misaintsaina hoe inona moa zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Amen. Ndraindray tsika ny tena manao hoe za manana olana misy aretina tena fahila be izy ty tsy afaka mety ohatr'izao fa tiako miteninao misy zavatra andrasan'ny Jesosy amin'ny olona tsiraray. Minao zany ve ianao? Fantary mandrakariva fa inona le zavatra andrasan'i Jesosy amiko. Tadiavo le izy fa Jesosy te hifaly ny aminao. Fatantsika tsara fa raha vao ny olona manao tsy araka sitrapondriamanitra de maninona? Malahelo Jesosy. Rehefa ny olona manao tsy araka sitrapony mety tezitra koa satria fatantsika tsara fa
mety tezitra izy fa zao a tsy zay ihany ambarako aminao fa afaka mifaly izy ary tena farin'ny tompo a de zavara ataontsika de ampifaly azy manakariva. Amen. Zay mahatonga antsika teny totsika hoe rehefa miteniten'Andriamanitra ary misaorana to fa Jesosy tena mitona amintsika midingana tsikelikely ny fiarantsika aminy. Taloloha zany izy fotoana nao zay rehefa ataontsika miteny Andriamanitra de Jehovah niadinareo nena kosa anginina Jesosy eo le zavatra ampifaly any tadiavako de mitady tenin'Andriamanitra mba ataontsika hoe tena marina nefa ne mizavatra diavin'ny tompo aminao diaviny amiko. Ohatra rehefa ataontsika hoe misy tsy mety ny ataontsika de miaikitsika hoe Jesosy eo mifona fa tsy mety iny tena manomboka androana Jesosy a de tsy hanahony intsony mamindrafo mamelama zay io zavatra anisan'ny zavatra mampifaly an' Jesosy. Amen. Misy zavatra be deabe fa tsy tsika le ataontsika hoe mitady manamary tena manakariva fa ao amin'ny bokin'ny Mika ao a de misy teny anankiray zay nisan'ny zavatra anankiray namangy tompo ana hoe inona zarako tompo de zay no hitako. Mika 4:5 amin'ny aran'i Jesosy a. Mika 4:5 amin'ny aran'i Jesosy manao hoe ry olombelona efa nasehonao zay tsara sy izay ilain'i Jehovah aminao de zao ihany. Précisé izy zao ihany ozy izy de voalohany anao marina sy ho tia famindram-po ary anaraka n'Andriamanitra ao amin'ny fanetretena. Amen. Ny tena marina zany eto Andriamanitra zany tsy miteny hoe kristianina fa tamin'izany Andriamanitra nampitenany Mika mpaminany. Raha sokajiana amin'ny Mika mpaminany raha sokajiana ozy ny mpandalina baiboly de nataon'ny olona hoe isany hoe mpaminany kely i Mika. Mety ambanin'ny olona zany angamba mahatonga misy kely sy lehibe de misy hoe ianona zany fa zao amin'Andriamanitra mitovy daholo. Rehefa niteny de niteny rehefa mpanompony de mpanompony ianao io lehibe nohatra Andriamanitra rehefa omenao azy zavatra zay tadiaviny aminao. Amen. Mety ozy ny olona moa hoe mpaminany kely fa naninona ary le zavatra ilain'Andriamanitra amin'ny olombelona sy napetraka amin'ny lehibe na mpaminany lehibe. Amen. Zay mahatonga antsika hoe tandremo hoe zara vao teniny ihany nany vao tena meno ohatra fa Andriamanitra tena miteny reo mpaminany be deabe izy tamin'ny Aron'ny testamenta taloha fa voalohany ilainy amin'ny olombelona tany amin'le mpaminany lazaina fa ohatrany hoe bokely sorata Mika tany Andriamanitra nindro hoe zao ry olombelona ilaiko aminao. Zay mahatonga antsika hoe ny tenin'Andriamanitra aza mavakivakiana fosiny amin'izay metimety aminao fafantaro hoe inona efa nasehonao izy zay tsara ozy izy ary fatantsika tsara hoe mamaty raha tsara sy ny ratsy na hain'olona tsy de navita baiboly hatramin'ny farany ary mahafantatra hoe ty ratsy ty tsara eny hatramin'ny olona zay ven'ny olona hoe ny olona mpanota mahafantatra hoe ty tsara ty ratsy. Rehefa izy fosy manao le zavatra tsy mety tiany le izy de marinina fa rehefa ataontsika hoe ny hafa manao aminy de hitany hoe tsy mety le izy. Ohatra zao misy an'ireny le olona le afaka le manambady le amin'ny Andriamanitra tsy izy vavahany reny afaka manambady be deabe fa izy manambady be deabe lazainy fa mety fa rehefa ny zanaka ny ohatrany hoe ampirafisin'olona tena hitany hoe tsy mety ozy izy satria fantatra ny hoe misy zavatra mety misy zavatra tsy mety. Amen. Efa nasehon'Andriamanitra anao zavatra tsara ozy izy. Amen. Amen. De zao ihany ozy sy ny sy zavatra ilain'i Jehovah aminao ozy izy de zao ihany de ao anatiny ianao marina. Amen. Nambarantsika tamin'ny herinany teo fa raha va ianao tsy manao marina mandaingy fantantsika tsara fa tsy zanak'Andriamanitra zay. Jesosy de niteny misanao hoe rain'laingany devoly zay mahatonga antsika tena manova marina tsy ratsiny zavatra hitako anisan'ny tena ataontsika hoe mampitombo ny fitsarana atin'ny fonao manisany mahatsara amin'ny fonao de ny fanaovanao marina. Rehefa manao marina anao tsy misy olona tahoranao zany. Rehefa ataontsika anao tsy mifosa olona tsy misy olona tahoranao zany. Rehefa ataontsika hoe rehefa zavatra exact nataonao tsy misy atahoranao zany fa mahatonga ny olona matahotahotra mizaka sy normal ao. Nisy fotoana nresaka ny zanako somary fa lehibe de nisy fotoana manao carte sur table zay de zanako manao hoe ka dada ozy izy ne misy fotoana zany dada ozy teniny matahotra mihitsy zahay de zany teny tany ndraiky izy
andiny tena hoe inona sao de mizavara marina tsy mety nataoko fa zavara anankiray kosa aloha inona mety mahatonga anao matahorana fa zao tany sao de misy an'izao fantaro tsara rehefa ataontsika hoe anao desinareo any am-pianarana ka ataontsika hoe nianatra lesona tsara tsy matahora desinao natapohana androany de androany na afaka ray volana rehefa ataontsika hoe ianao a tsara nianatra lesona tsara fa rehefa somary ataontsika hoe somary varimbarina lalao anao ka ataontsika hoe vao miteny mpampianatra desy atoato a mangotika hatramikibonao maratra amikibonao satria ona tsy nianatra anao zay fa mahatonga anao matahotra de zao a misy zavara sy normal zay mahatonga antsika hoe misy zavara misy fotoana misy tahotra raha vao mizavara tsy marina ataonao de manomboka ny fanahy rasy manomboka mandindindona an'le olona manomboka mandindindona de zay mahatonga ny tahotra za taloha tena anisan'ny olo tena sary tahotra fa rehefa arakaraka ny tadiavako an Jesosy de manomboka afaka le tahotra io afaka io tahotra io fa mizavara ny mahatonga ny tsy afaka zany hoe matahotra vokala mizaka sy normal ao zay manova marina ianao satria arakaraka novanao marina de maninona de manomboka ny fanontron'Andriamanitra manomboka tsapanao amin'ny fiainanao satria zay le zavara ilain'Andriamanitra aminao amen fa raha manomboka tsy marimarinao za zao ohatra toy hoe nandenga tamin'ny paster azy de tadiavina ozy de vola mandenga kelikely nefa manomboka miamitombo iny de manomboka tsy misy pisy ao anatinao de manomboka mihetsika amin'izay ny raha tension sy ny tariny de manomboka teboka telo avy eo amin'izay tsy ka atao prilina ny fanafodiny io tsy fantatra inona ny fanafody fo fa voalohany manomboka mifona amin'Andriamanitra ianao mibebanao manovanao ny marina amen Andriamanitra misy tafiditra anatin'ny zavara voalohany tadiavany amintsika de inona anao ny marina aninona hoe tena misy fotoana ataontsika hoe misy le fomba fitenin'ny gasy zay manko de izy zany tena manohitra zay foana hoe fotoangasy tena azo atao zany kosa ny gasy rehefa misy tsy mety atao ny anina ataovy anina manao ny tsy mety fa tsy hoe fotoangasy afiry ny fotoana misivy avaseo mivaly fa matety monko taramako ny olona ohatra manomboka natrany amin'ny sehatry fanompon'Andriamanitra ny tafiditra zavatra zay hoe atova mivaly fa ny olona moko am'sivy vao tonga voalohany Andriamanitra vao tsy marina de tsy tiany zavatra zay matsiaro any nampianaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny paster Rodolphe ray aman-drentsika ara-panahy hoe raha teo hivoaka ny ivelany de hoe tsy maintsy manao vaccine de mandany manao kolokolo momba ny zavatra vaccine ohatra raha santrika ataontsika hoe mody tamika de iny ve na din'Andriamanitra anao tsy azoanao ny lanitra ohatra sanatria zany ohatra alleluia zay mahatonga antsika hoe manova marina oeto ambavaka le izy fa azonao oetina ambavaka nefa afaka misy exception ataon'Andriamanitra aminao rehefa manao marina anao misy zay raha nabavy zay nanambady vazaha izy io de tamin'izy mbola tsy mifo de rangamo zany rehefa misoro tsy maintsy misy divay misy apéritif de miaraka aminamany de tena hoe zany hoe ny olona am'izao tontolo zao zany misotro whisky zany anisany hoe taontsika hoe voninahitra ho an-jareo de vita sigara le ina le sigara be le boyara moa raha hoe paragasy manko le izy de hoe ambany be le valeur an'le izy fa rehefa boyara de ambony be satria ny paraky any mifonofondro zao fa raha fa hoe paragasy le izy de rasy le izy fa rehefa ataontsika hoe boyara de ambony be de miady foana izy mivady satria itsaraka ny sitrapondriamanitra de sina mandresaka zay de zao lazaiko tamin'ny manao hoe le araka ny nampianaran'ny tompo tamin'ny alalan'ny paster Rodolphe iny tanao ianao manake vadinao zay fotsiny le izy kazavy hatro an'izao vitan'Andriamanitra fa zao fotsiny hoe ekeo vadinao satria io vadinao lalo amin'ny vavy tahaka ny Kristy lo fiangonana fa zao raha sy mampirehetra ny boyary ianao de tena tonga de tenenao amin'aran'i Jesosy hoe zay mivoaka amin'ity amin'aran'i Jesosy tena tsy terika de afaka amin'ity manomboka amin'ity androanyity de nekeny le famarina ten'Andriamanitra zay fampizarana mianata rehefa nasy le vady mivoaka boyary izy zany de raisy le boyary de nampiretiny de teneny araka zavatra zay tamin'ny fony vao nofoka le rangara avy eo amin'izay tonga de tonga de fanina nefa tsy zavara foka le izy de napetraka kelikely afaka roa andro fanina afaka erany fanina farany afaka tamin'le izy de faly izy tsy vitan'izay fantatrao ny toyiny lasa kristiana le vady da teorina satria rehefa manao marina anao de eo amin'ny fiainanao Andriamanitra izy nyteny hoe zay zavara anisan'ny zavara ilainy aminao amen aza jerena le izy manao hoe inona zavara mandalo inona zavara misy ohatra
fa vitan'andriamanitra mamadika zava anankiray nataontsika hoe tsy possible vita satria ozy ny teny manao hoe za andriamanitra nofo rehetra moa mizava mahagaga tsy haiko va ozy izy fa ianao anao marina anatin'ny anarak'izay koa de mbola anteny koa zava anankiray tadiavan'andriamanitra antsika de ao anatin'izay anaraka n'andriamanitra ao andriamanitra ao ozy izy tena hoe tsy miteny andriamanitra reo zany hoe tena personnel mihitsy zany anaraka n'andriamanitra ao amin'ny fanitretena amen de tsika mila mijery manakariva atraiza amin'ny fanitrentsika tena amen indrindra ataontsika hoe rehefa pasera zay na somary manomboka fotsifotsy volo na tsy fanto reny manomboka maromaro fa tokony arakaraka ny zavatra zay ny tokony idirantsika manakariva ao anatin'ny fanitretena alleloia za moa rehefa tena fanitretena io de mizava anakay tadidiko foana misy fotoana rehefa anomana raha le tany Tuliara de tsy nandeha avion ny mpanompoandriamanitra mianakavy de efa tonga atao amin'ny salon d'honneur izy de zaho izy pasteur Franck mba hoentana amin'ny toilette rehefa nakany amin'ny toilette de izy nakany amin'ny toilette de za tao amin'ny anona tao eo amin'le misy le fitaratra reny de verina avy any izy de nasa tanana de zao lazany tadidiko foana zaho izy pasteur Franck raha mba azoko atao izy tena miafina tsobika fa tsy tiako hitan'ny olona zay am'zany efa vitsivitsy ny tsena azy de pasteur zany koa tena manana tena manana fanitretena be de nitoy zany teny any mantso izy tam'za vao nanomboka nompo an'Jesosy de zao nambaran'i Jesosy tamiko mivanta manao hoe Rodolphe ohatsy Jesosy taminy zany ho fotoana anankiray alaza ianao fa za tady ho takony zay ozy teny tena raha nisy fantsika tao anatiko tao izy tena tsy tiako zay hoe Jesosy takona zay ozy izy zay ny mahatonga anazy tena hitantsika maniny satria ona tafiditra anatiny tadiavan'andriamanitra anao ianao manitretena fanitretena voalohany eo antr'andriamanitra de fatantsika tsara de tsika miankina azy amin'ny vavaka satria fatantsika tsara ianao tsy mivavaka io de tsy mila azy zany tsisy ilainao inona koa ilaiko an'i Jesosy fa mahatonga anao mivavaka andro alina de mila azy andro alina mariky ny fanitretena amen ary rehefa manitretenanao de tiako miteninao eo aminao foana andriamanitra hoe zavadiaviny tsy de hiditra lala amin'iny fa anankiray ty somary tsindrikely de nity famondrapozy izy andriamanitra io tsika mahafantatra ty mamondrafo de hoe misy olona anankiray mamelany eloko ny olona hoe eny mamindra fo aminao androany tena tsara tsy mamindra fo tena mamindra fo fa tena manindra andriamanitra tsy mamindra fo fosiny tadiavan'andriamanitra aminao sy amiko amintsika olombelona fa ho ty famondrapo ianao mihitsy zany tena hoe tena tian'andriamanitra mihitsy zao zena manao hoe misy fitiavana famondrapo avy eo anatinao fa tsy mamindra fo fosiny ianao hafa ne manko le ataontsika hoe za mamindra fo any hoe amin'ny fotoana anankiray fa somary mafinaritra amin'ny foko mafinaritra ny ao anato de mamindra fo fa misy fotoana zay kosa rangahy tsy rariny iny koa tsy izy iny tsy zay ny tadiavan'andriamanitra aminao fa tian'andriamanitra tsika tena ataontsika araka ny tempasera zay aza teo hoe misy olona ozy teniny zay ao amin'zareo le hoe tia miompy raha resaka film de tena ataontsika ampandeferiny za mihitsy za zao mino fa zany olona zany zao raha misy vola kely to de makany amin'ny fambolena sy fiompiana zany pasera raha misy zavatra kely zao de tonga de mandeha makary satria tia le fiompiana sy le fambolena ohatra koa tsika raha misy zavanakay tokony afantsika le anatin'le famondrapo tokony tonga de miditra tsika makany amin'le famondrapo foana raha misy niny de tena jereo zozeo hoe atraiza ny fitiavanao ny famondrapo ao anatinao tsy resaka ataontsika hoe tsy resaka hoe satria noho Jesosy na zao fa fosiny hoe ianao za tokony tia famondrapo amen fa maninona moa tsika nytia famondrapo mamindra fo fosiny tsika zay nylay andriamanitra antsika ty famondrapo fa maninona tsika moa ty famondrapo andriamanitra de andriamanitra famondrapo izy de zay ny hira ran'ny olona tao amin'ny testamenta taloha tao hatramin'ny tamin'ny arin'i Jesosy tamin'ny Bartimeo re Jesosy zanaka Davida mamindra fo amiko satria andriamanitra de andriamanitra mpamindra fo izy ary na Mosesy ary ataontsika hoe rehefa ataontsika hoe tezitra andriamanitra tamin'ny zanak'Israely hoe andrikana andreo anatin'ny ray mpimaso de hoy izy Mosesy manao hoe andriamanitra mamindra fo hatramin'ny taranakarivo mandiba ianao izy izy de nyresan'ireo mpanompoandriamanitra reo momba famondrapo toy izy andriamanitra hoe am'mazanako anareo de tiako anareo ho tia famondrapo fa inona moa le hoe
famindra-po. Amen. Hoe fahafantaran'olona azy fotsiny hoe rehefa mizava anankiray tsy mety ataon'le olona de mandefitra de avelako izy. Iny zay amin'ny akapobeany. Fa ny famindra-po ny mahatonga ny olona tsy mamindra-fo na tsy tia famindra-po satria mbola miraikitra amin'ny tany mandalo ty ny fony. Amen. Fa rehefa ataontsika hoe rehefa manomboka ataontsika hoe tsy miraikitra amin'ny tany ty fony satria mahatonga ny olona anankiray hoe mamindra fo satria tsisy valeur amiko zavana anankiray ty fa tany resahako zany de avelako iny. Amen. Fa rehefa tsika ataontsika hoe tsy miraikitra amin'ny tany ty de manomboka velona ao anatinao famindra-po sy tia famindra-po. Ohatra raha ohatra ataontsika hoe misy olona anankiray misy olona nanany olona trosa izy ohatra misy olona ananany trosa de ny olona tsy miraikitra vola zao afaka mamindra fo izy eny tsy manina fa hoe toy iny tsy maninona tsy manina fa aleotsika hiavana. Raha zay teo manimba fihavantsika satria voalohany tsy miraikitra amin'ny vola fo de mora mamindra fo am'le olona. Fa ohatra ataontsika hoe misy olona zao ataontsika hoe resaka hoe lova zao ohatra zao raha mbola miraikitra amin'ny tany ty fonao tsy mamindra fo zany nao na de ataontsika hoe te hoe za mba te midra fo ohatra zany fa jera fosiny fonao aloha hoe ianao fa mbola miraikitra amin'ny tany ty velo ny fonao fa tsy possible anao ho tia famindra-po zany. Amen. Zay mahatonga antsika hoe ny fontsika ankinao am' Jesosy, ankinao amin'Andriamanitra mandrakariva. Fa zay ny afantsika ary ny devoly re zavana anankiray ataony devoly zay misarika aminao oran'ny tena fanoharana tena farany tsy hoe reny devoly fa fanoharana mora aizantsika le zany. Rehefa anao ataontsika hoe ohatra hoe misy le mpivatra reny ataontsika hoe nalakely ny ohatra le vatra mandendeha reny de reny mitondra ceinture izy ohatra de jereva aloha ataontsika hoe jogging aloha naovanao tsy de mijerinao firy izy ohatra fa raha manomboka hoe pataloha hoe misy anina reny de tira am'se 500 000 de raha vao tsy mijerinao de tsy avy anao somary mijery nikitika kely anao arany eny foana anao manomboka amin'ny 500 000 hatramin'ny 20 000 francs farany fa matoa iny tsy lasanao zay tsisy volanao zay de ohatraohatran'izay ny devoly amin'ny olombelona. Raha vao misy zavatra ny tany ty manomboka somary todiny masonao fa iny de eo foana de iny misarika de manomboka fatarina mangoto mifikitra amin'ny tany fonao de zao de manomboka tsy mamindra fonao satria toko zao azahoanan'ity amin'ny fomba maro samihafa. Zay mahatonga antsika hoe azakinina amin'ny tany ty fonao. Zay mahatonga antsika mijery foana hoe zavy tsy hoe kory tsy mila ny zavatra eto amin'ny tany ty hoe tsy milaina ataontsika hoe ny fahafana ara-bola nataontsika hoe fitafiana zavatra maro samihafa ilaina iny fa aza atao mampifikitra amin'ny fo. Amen. Aza atao mampifikitra amin'ny fo iny ary ataontsika le tena anaty le tena akanjo tena farany tena tianao fa nefa 5 taona ataontsika hoe tena hoe tadiavanao azy ka voazonao de tonga de antsika hoe meoany any iny fa za mahita fa amorona verset biblika misy lazaina fa hoe tokony hoe tsy omena azy iny. Misy hoe manao zany baiboly manambara an'izao teny tamiko fanahy masina nefa tena marina miraikitra ny fo. Fa rehefa ataontsika fonao de maninona mamindra fonao ary ny tena famindra-po farany lehibe indrindra de eny Jesosy. Jesosy tsy niraikitra natamin'ny ainy ary de nafo iny namindra fo antsika izy de naniny navela ny eloko antsika de izy nisolo nitoerantsika fa zany za ndraiky aloha mitadiavany fa zao ny Jesosy tena famindra-po tena fa ambony be mihitsy de maninona nafo ny ainy izy nisolo nitoerantsika ary ny ndray koa de nafo ny zanany latokana no fitiavana antsika. Zay mahatonga antsika hoe tandremo reo olona fa tena tian'Andriamanitra anao tena mpamindra fo ary io tia famindra-po hatramin'ny farany. Amen. De Josely zao de zao jereo fa raha mbola miraikitra amin'ny tany fonao zany famindra-po zany mety mamindra fonao fa sy tia famindra-po zany. Amen. Zay ny zavatra ilain'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Zay ny zavatra ilain'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Fa rehefa tonga Andriamanitra tonga teto ambony tany fa mizavana ka tena ilain'Andriamanitra miditra lalindalina koa ho an'ny zanak'Andriamanitra zay olona andeo famonjena de hozy ny teny Jesosy ao amin'ny boky Luka toko fa 10:2 Luka toko fa 10:2 10:42 amin'ny rahan'i Jesosy nefa zavatra ray loha no ilaina fa marino no efa nifidina anjara tsara zay tsy alaina aminy. Amen. Teto Jesosy miteny fa tena ilaina antsika rehefa tena ataontsika hoe zanak'Andriamanitra ny olona mandoa famonjentsika de zavatra anankiray koa
raha ilozy ny laintsika de maninona ipetraka tahaka Maria ozy izy. Finona nambaran'ny Maria amin'ny 7:30 de ozy ny tenin'ny baiboly izay nisoratan'ny Luka sy nandrio fanamasina ny Luka manao hoe Maria de petraka teo pototry ny tongotra an Jesosy. Aninona petraka teo pototry ny tongotra an Jesosy izy de iaino ny teny Jesosy. Amen. Rehefa tsika zany miaraka amin'ny Jesosy de tian'Andriamanitra tsika tsy mandeha lavitra fa eo pototra ny tongotra an Jesosy de maninona miaino ny teniny. Amen. Miaino ny teniny. Tsy petraka eo ataontsika hoe anao an'izao zao fa miaino ny teniny. Ary tena mila mampiasa tsika ny sofontsika. I sofinao ve efa zarinao iainon'Andriamanitra. Amen. Misy fotoana tsika mbola ambarantsika foana, misy fotoana anao za hoe mivavaka tsara no mivavaka adiny 20 toy izy mao 24/24 fa zao asio fotoana mba ienonao n'Andriamanitra. Amen. Zaro ny sofinao ienon'Andriamanitra satria eo izy manambara aminao zao ny zavatra ilaiko aminao atonga tanteraka ny fifaliako. Amen. Aza mandehandeha makatsy mandeha makaroa fa tiako miteninao tsy saka tsy vitan'Andriamanitra. Raha tamin'ny lera lidy mirakina tany tiako miteninao ao ny karazana ao bebe fa misy 20 taona mahery maso raha hoe zany hoe olona 20 taona mahery any ka ataontsika hoe fomba fijery hoe manana problème manana fomba fijerevana raha fomba fijery ara-médical angambany mety hoe mba hitombo kely fotsiny ny fahitany fa tsy possible verina hoe masona zakely zany fa rehefa eto Jesosy vitan'Andriamanitra manao an'izany. Amen. Zany ataontsika hoe oran'ny monsieur Luc zao le colonne vertébrale le accident de vaky vitan'Andriamanitra mampikambana zany. Amen. Fa zao mila tsika mila miaino teniny petraka eo potony tongotra fa io zavatra ilainy Jesosy anao rehefa anao ataontsika miombana eo akaikin'ny Jesosy anao de tiako miteninao faly izy de meno azy ary izy tena miteny amintsika manakariva izy isan'andro. Ary ianao zao nafoy tokantrano nafoy tokantrano mety nametraka amin'ny fiainanao voalohany naraka direct anao na ataontsika hoe tonga eto anao tiako mitenao tiany Jesosy io faly izy zao ary le zavatra le mampifaly anao hoe inona zavatra cadeau fotsiny tsisy dikany amin'Andriamanitra ny manomeny iny. Ary ozy ny tena matitoko fahenina le mbola tsy mangatakory anao de afatarany ray ozy izy zavatra tsara ho anao ozy izy. Mety misy fotoana mety mangataka fa zavatra angatanao mety misy fotoana zavatra hoe tsy ratsy le izy fa ny tsara indrindra efa nomany Jesosy fa zao ataovy zay mampifaly azy. Maninona hoe amen. Misy zavatra ilain'Andriamanitra anao fantaro zany. Amen. Ataovy zay mahatonga zay ataontsika tena hoe zay ny tena problème anao raha olona tsy tanteraka anao na mbola tsy fantaranao inona moa zao am'ty lasinainy ty inona ilainy Jesosy anahy am'ty androany ty fa misy. Amen. Misy le izy fafantaro misy le izy fafantaro. Amen. De tanterao fa rehefa faly Jesosy mandeha ho azy ilainao tsy misy koa manao makatsy mandeha makaroa fa tanteraka ho azy le izy ary mihoatra lavitra an'izay zay le hoe mampifaly tsy mampitsika ozy ny baiboly rehefa ozy tenina nefa nytena Andriamanitra tamin'ny Sarama manao hoe ho avy ny taona ohatra zao de ho avy aminao ao izy de hifaly ianao. Amen. Tsy hoe hitsiky fa hifaly. Amen. Vehivavy efa 9 taona hiteraka zany de aleo saratsaina hoe atraizany fanantenan'ny olona io fa zao rehefa me Andriamanitra taminy izy de ozy ny baiboly hoe nifaly i Sara sy ny vehivavy niaraka taminy satria nampoziniza moa zany ozy misoratra masina tiako miteninao zay karazana fifaliana zany ohatr'izany no man'Andriamanitra anao soa rehefa tsika rehefa manao zay mampifaly an Jesosy manao zay zavatra andraisany amintsika hivavaka atsika. Misoratra Jesosy ny amin'ny fitiavanao anay mampatsany manakarivo anao Tompo fa misy zavatra zay andrasanao aminay tsy hoe zavatra goavana be Tompo fa zavatra kely sy bitika rehefa vonona zay anomenao ianao an'izany. Ndreto Tompo ny zanakanao ny voarinao to zay manatona anao Jesosy amin'ny tenonany ity ampizy efa ny masonao atsapana zay manakarivo Tompo malalatsany indro ifantoko makany amin'ny zavatra diavan'Andriamanitra aminay makasitraka Tompony amin'ny fitiavanao anay misoratra Tompony amin'ny
zay ampifalinao tsiraray tompo ao anatin'izay fanomezan'ny tsiraray ny zavatra zay ampifalinao tompo zay zavandrasanao aminay de ray ny dady anarinao ho anao mifankasitrana manasay amin'ny anaran'i Jesosy tompo alleluia amen de amen raisiny tsodrano an'izay raisiny aminay Jesosy hitanao Jehovah keranao ampamirapitra ny tavany aminao Jehovah ka midray fo aminao ananitra ny tavany aminao no Jehovah ka ny fitanana amen rehefa mivoaka sika de sady manao fanatitra de azadino fa misy sekoly foana eto mety fa eto ny ray aman-drentsika pasteur angamba raha pisy raha sitrapony tompo amen fa nasanady zany eto Jesosy miaraka amintsika amen de samia ho tain'Andriamanitra daholo tompoko zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra na toy zao fahasoavan'Andriamanitra